Kora FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Hafatro mahamany kambana. Nosoratany Airtox. Lila, Christophe Rabiarmanana, Clara, Arliva, Olravaka no hanome aina ny tantara. Nandray First Totosa miarfi. Andro voalohany. Vita ihany le sendra rahantsika. Tena faly be ary lava faly oatra. Fa ahoana moa tsy ho faly amindry e. Efa iny ve kiny no matimatesana teo. Dia aiza amin'izay azy zany sao tsika ny vola tantely. Tsika mantsy sahirana be tamin'ireny fanomanana raharaha reny dia tsy miresaka ny samy mihitsiko. Ary izany marina no adintsika. Tena tsy tao an-tsaiko mihitsy izany raha tsy indry miteny. Dia aiza ho azy zany tsika ny andeko. No izany lavo variana fotsiny indray. Rehefa nandinika kiza dia aleo ilamindamina kely fa atsika koa ty vao nifindra trano ity dia mbola mikorotandrotana kely moa ny entana koa ty mbola betsaka ny tsy azo. Toko moa mbola tsy misy entana mihitsy io izao. Sady tsika ity izao mbola manavao tsenako. Tsara raha ezahana misy daholo aloha izay zavatra tadiavin'ny olona. Any aleo raha aloha izay no atao lista dia ho hita eo e. Asa sady varotra eto no anao an'izay dia indrindra aloha mikarakara sakafo fa ohatra noana koa zany a. Eny ary dia masotoila. Dia tandremo sao dia miasa saina be eo dia andiso famerim-bolan'olona. Eliletsy a masoto malala. Dia ahoana ki malala tamana tsara. Tamana ahoana koa. Ahoana koa izany fanontaniana lahy izany. Ndry koa izany ny tiako lazaina ange hoe milamina tsara ve ndry e. Tsy mantsy mbola malahelo ny any aminareo ko. Efa izany ny tiany latininy. Izany ilay tsy ankizy manao vakansa ka hoe alahelo any aminay e. Matosa nanambady dia vavonina nangana sy ano tokantrano amin'izay. Ary izy matotra be a. Mba fitete an-tany fotsiny ny ahinika. Sady mba te an-tany hevitra indray fotsiny amin'ity tokantrano vao kelitsika ity. Mahafinaritra ka. Afa misy ilay hoe efa maleo tena fa tsy mitovy ny teo aloha intsony. Zany a. Za koa ki tena mahatsapa an'izany a. Fa hono aky a. Ahoana letsy? Ahoana ny fahitandry ny tsenantsika? Indray mantsy no mivarotra matetika eo. Mety tsara ka. Sady amoron-dalana ange ity dia mora hitan'ny olona tsara e. Hatreto aloha nitsapako dia mety tsara sady mandeha ny tsena. Sandray ary izay eto otrany tsy maharaka mihitsy ianao nga ahoana. Ay, tsara kosa izany ka. Izay moa ny tanjontsika ko. Dia ahoana? Anampy ankizy ihany tsika sa ahoana? Sao mantsy reraka be amin'izany ry? Sa ahoana ho indry e? Aleo aloha letsy aloha vasoa amin'izao fa mbola araka ihany ny eto a. Aleo mihitsy aloha miafiafy kely amin'izao ka. Tandremana sao disy reraka loatra ka hanimba ny fahasalamandry a. Sady tsika mantsy zao efa manana eritreritra ny teraka amin'izay vao milamina taminy eo. Sa ahoana? Isa matahotra lahy. Sa kosa vety adaly. Mbola vitanay ny eto matoa mbola tsy mitaraina. Fa marina mihitsy ny teny laka. Raha vao milamindamitsika dia aleo asiana sasaray aloha fa za zany efa mba tena te hitaiza dia efa mba te hahita an'izay zanatsika ka. Malalo. Malala.
Ary aiza hoanina taondry le entana tamin'ny baoritra teto ambony latabatra teto e. Dry ary zato miantsoantso aindry tsy maheno akory fa ndry ty tolozandry mandrivorevo fotsiny. Miresaka amindry ange ahy e. Oay ay ve ianao e. Fa misy inona kifa to lasa saina be mihitsy ndry izany a. Tena miasa be letsy ny saiko a. Fa misy inona kia misy olana ngasa misy inona tsy zany fa niantso ateo neny ka tonga dia tantarao ary fahazolozandry be safary teny eo fotsiny e. Efa manomboka mivoatra hono letsy ny fiainantsika dia sika amin'izay hono mandofa trano a dia ny patantsika fa lasa somary sahirana zareo amin'izao. Zany ve ki tena enjana koa zany ka tampoka loatra ka zany inge malasa saina ahy e. Tsy vita akory zany le telo volana ambany fanarahantsika tamin'ny momba an'izay. Efa niezaka ny teny tamin'ntrareo an'izany ihany afa hitany tena mandeha be mihitsy hono ny fiainantsikako. Ary zareo koa milaza sahirana dia aleontsika mba mizaka kely amin'izayko. Dia ahoana ki zany ho vitantsika ve zany raha sika vao manomboko zao. Ka tamin'ony tsy maintsy miezaka zany. Izay eo aloha zany ny tsinjaraina fa tsy afa manoatra tsikako. Rehefa izay zany notendry zareo dia inona moa zany fa miezaka tsika zany ko. Mila manao kajy kely aloha tsika zany hijerena vola rehetra. Vitantsika io malala. Sady aloha koa tsika tsy tehitra ny olona ntsony ka. Aleo mba ezaka dia mba manana anitsika samy rery. Maran'izany malalako izay mihitsy ange no tsy hafozako an'ry ty e. Sady be fikirizana no matanjatsaina. Mifanohana tsara tsika fahaza matahotra indry. Rehefa nandinika kely izy dia aleontsika mitady trano kelikely fa tena tsy fitova tranontsika ty a. Tena midankana be mihitsy. Sa hoana ozy izy lalova soa. Marina mihitsy aky izany feno hery malalako. Aleo ahena daholo mihitsy aloha ny vola mivoaka fa tena tsy tafavoaka tsika raha zao no mitoy a. Hitany be mantsy le sady ivoahana hofatrano le vola no ivoahana hofatsena no mbola mandopatanty ihany koa tsika. Tena tsapako mihitsy. Tena tonga dia hita be mihitsy amin'ny fahasamihafana. Na ny vola asika ary tena tsy maharaka an'ilay fandaninana mihitsy. Alefa tsy hangatakandro ela tsontsika fa manomboka zao dia efa hijery trano e. Na amin'ny Facebook zany na hoe manontanytany olona eny. Izay mihitsy le tsy mitena mety lova soa. Zaho koa eto am-pivarotana eto ihany dia manontanytany olona e. Izay mipetrapetraka akaiky ety sao dia mba misy manana na mahita trano. Mety aky izany fa leo amin'izay aloha kiza ka entana amin'izay fa ny andro tefa miatoandro ihany mo ny fitohanana koa mba meloka so taraika eo tsy efa vita ladao ve ny lisitra. Efa vita ka saingy nahenako kely daholo aloha fa misy banka ny hitantsika vao atao mitoviny teo aloha. Tsy maninona izany ka aleo mihitsy aloha tazomina tsy ho banga ny entana fa manjary lasa mitady any akafa ny olona. Efa marantsaina mihitsy ange ty mpitambola mahatianako ty e. Hihinako asa miamiamo ka handana amin'izay fa nga tsy maintsy andray lozany lahy mampiresaka anahy eto fotsiny ko. Voaraisefo lasa hoa avotsory rehefa andeha zah e. Fa nareo ve ry zoko tsy mijery lalina sa hoana? Azafady rangafa tena variana be a. Hoay le ty raha lova soa marina ary tena niova be laha zany a sady lasa lava. Velava e zao mbola tena manao baskety foana. Ohatray ve tanjony ty e. Nareo koa raha ohatra niova beko aisa efa bebe volombava dia saika tsy fantatro intsony.
nga hita fa mba mikotrakotra anareo fa sabotsy fa tsy dia tena hoe manao be ohatran'ny taloha tsony. fa firy zao ny ankizy no hoe tsy manao baskety be loatra ohatran'ny taloha tsony. Voara ihany ka. Voan'ireny ihany fa mbola miomakomana namboatra ny zanany mihitsy. Mbola tsy afaka amin'ilay ihany lehibe vazivazy tamin'izany. Ay hoe raha ty fa manambady. Rehefa tsy nanao fianarana ihany dia aleo manambady letsy e. Ary nareo zany mbola mianatra eny Ankatso eny ihany. Ay marina moa zany tsika roa lahy le afaka baky iny ny ao anafarany. Dia izao indray. Tena tamin'iny mihitsy raha tsy diso fa mbola mamerina fisorana an'ilay ihany tamin'ireny fa raha tsy nampianarinareo tao an-trano angamba tamin'ireny tena mety mbola tsy afaka. Ny fahafahana letsy ny zava-dehibe. Tsy misy isorana lany amin'izany. Fa nareo ve zany zao efa mampianatra sa mbola mianatra foana? Tsy efa vita zay ny fianaranareo teny Ankatso teny. Zary zany tsy te an'ilay mpampianatra ny tena marina. Sady kely karama nefa miasa mafy be ohatran'iny. Mbola miandry ny sotenana sako mihitsy za io zao no sady efa mitaditady kandra. Na vita aloha nareo nianatra 5 taona teny Ankatso teny ka marina. Nga tsy tena enjany. 7 taona zao no laniko teny nefa mbola tsy vita ihany ny sotenana sako azahoana ny master. Tena lany teny ny andro sy ny fotoana. Zao ary moa efa landray teny nanambady alohako. Aizako ny dia hoe lany teny ny andronareo e. Tsy zany fa za mihitsy ny lasa aloha e. Faiza marina moa zao lisa no mipetraka fa rehefa misy fotoana dia mba handalo. Mandratsy tsara fa torotoroko alahy. Fananiny ianao ny labiandro any sa be embouteillage. Biso aloha fa inona ary ty tonga dia fanontaniana be ty no hitsenana ny olona e. Zany rehefa ny fanena tamin'ny tanjo dia mbola niresakresaka kely teo zay fa tena za le tao aorianany afaka baky indray mantsy vao tafahoana zay. Nga dia ahoana moa iny vaovao tsy efa nanambady kosa izy. Mamita fianarana eny Ankatso ianao izy zao e. Mbola tsy manambady izy ka. Izy aragaga be na eno hoe nanambady Normal be kosa zany ko. Ianao nge mpianany miotsioka ianao. Ka sao dia lasa ny olona io kosa ianao ko. Samy moa izy io. Sa mbola tsy fantatrao zany. Ny tena marina ihany koa ny fanambadiana tsy misy taonan'izany fa samy manana ny anjarany sy ny lalany eny ny olona. Izay le tsy ny tena marina. Samy manana ny lalam-piainany tokoa ny olona. Fa so marina aloha soa. Ahoana ke? Rehefa nijery trano tato amin'ny Facebook tato dia nahita. Taniako tato ny rehetra dia ohatrany mba milamina ihany fa jereny lahy zay raha-pitsy maraina. Efa nalaiko moa tsy numéro an'ilay olona. Trano ohatry ny ahoana ki izany hitandry izany? Sao dia mpanera? Reny mantsy tsy milaza ny tena marina fa haka ny droit de visite ny fotsiny mahamaika azy ka. Ka tsy mpanera ilay izy fa tena tompony mihitsy. Tena koa no olana na mpanera ary ny hitako e. Ala kosa amba mitady ohatran'ny olona rehetra. Tsy aloha ary very zareo manao an'izay tsy mangalatra. Tsy azo indray mihitsy ange le tiako teneniny. Tsy le izy manera no olako fa le afetsifetsendry zareo mihitsy. Mbola tsy hitandry izany hoe trano confort tsara zany no lazainy amindry. Sady karo nefa nitondrany andry avy eo tsy mifanaraka amin'izany akory. Misy koa lefa tenenina zao ny trano tadiavinao dia entiny mitety an'izao karazana trano rehetrarehetra zao ianao. Ianao sady reraka mivezivezy no mbola angalany droit de visite tsirairay isa-trano. Za aloha ki tena tsy tia vovoka an'ireny mpanery ireny fa tsy afeniko andry zany io izany atao indreny. Raha izany indray kosa dia tsy metiko. Nijaly angeky mamanay iny tamin'ny mitady-trano vao nipetraka teto Antananarivo voalohany. Nitataray mamanay tsara mihitsy zany. Mbola kely aloha tamin'izany le vao nitantanana kely ireny. Ny andro mamay be. Mamanay entin'le mpanera mitsofoka an'izao elankela trano rehetrarehetra izao. Tsara vitana zany mba tonga dia tompo ny vatana nitako. Fa nitehiry indringa re sary hoe kimba jereko izy zany. Io ary lezy azafady maheto ity kely io telefoniko misarge io.
Lovasoa nanahoana ny tany mety le trano jerenao. Tokony etika milamina tsara le sady kalma kely ery le toerana. Ianao sisa no herany. Ay kosa aleo tonga dia raketana raha zanyko sady ny volana koa dia efa tapitra dia ho avy ny volana vaovao amin'izay tsika miditra trano. Tsy hijery mivantana le trano intsony zany ry. Efa niresahako ihany mantsy le tompony hoe resaka kely aloha izay mivady dia miverina eto raha mampitso. Aleo tonga dia tapahana ny hevitra ka rehefa mety aminao dia mety. Tsika mantsy tsy manana fotoana be dia be ko. Hainao ihany fa mivarotra foana. Raha anto tsy azo vela rehetra tsena sao dia manita tsainako. Ka le tonga dia antsoina le tompotrano zany dia raiketina amin'io volana ho avy io ny fifindranako. Dia tonga dia fandromitsika sao dia lasa monao indray fa no aloha ahoana fanarahanareo. Tsy mbola niresaka ninina izay fa niofa trano ihany aloha no nolazainy tamiko. Nyvaliako tsotra fotsiny izy hoe mbola hifandinika aho izay mivady dia miverina eto izay manao fifanarahana raha mety aminay ny ofany sy le trano. Ay tonga izany dia atso iziko dia ho iteo izay fanarahantsika. Etsy ambanimbany etsy angamba le toerana natolon'ny Lovasoa tamin'ito fa aleo hidina kely eny fa mandalo ity ihany kosa via dia tsy mba handalo any andry zareo. Tena io tokoa eo ka ary aloha lodina fannikala fifavariana be eny izy zany. Mba hanaven'ny sikary io ane za madama azafady dia mba tovy anankiroa. Raha tamarina ely izy zany Ay ve nareo ety zay vao hitako. Ela tokoa izy zany aiza ve dia ao anaty Facebook foana ny tavarisaka. hitako. Dia ahoana inona ny vaovao? Ay midira aloha ianao atao tsena dia ato miresaka tsara e. Ay ve ka Lovasoa ny vadinao e? Fantatro tsara izy iny. Ifantatarainy tamiko daholo ka kinahoana mpianatra azy tamin'izy nanao baka. Kory moa zany no tena nataoko fa za tsy mpampianatra tany am-pianarana. Dia tena ialana tsiny aloha fa tsy voalaza ianao tamin'ny raharanay e. Ianao koa moa tsy dia mba nandalo tany amin'ny zareo mihitsy tamin'ireny fotoana ireniko. Moa izay tena sahirana be dia tsy tao an-tsaina intsony ny tena dia hoe tany amin'ny Facebook aza. Tsy maninona re zany tsy fanomezantsiny koa. Ny fahavitany ny tena zava-dehibe. Dia mamerina ny fiarabananareo aloha natsangana tokantrano soa e. Maharetatra amin'ny farany dia raha fitolahy fitovavy. Misaotra e. Aiza koa dia hoe fitolahy fitovavy. Tsy vita intsony izany ka indrindra raha amin'izao vaninandro iainantsika izao dia manaraha koa aloha dia na ianao e. Aza manatsafa eo koa ianao fa ny anahy reny izao ny reny ny voatadiaviny. Aiza koa ianao dia mampiresaka eo. Ka marina ane izany lazaika eo ihany nareo rehefa tonga le andro e. Dia ahoana lamina tsara ny tokantrano vao nareo roa. Lamina ka ny somary sahiraikirailina kely fotsiny fa vao avy nifindra tranomaly izay izao. Zany ve? Enjana be aloha io mifindra trano io e. Raha ny tena marina reny tokony hoe izy manampina io ireny no mivarotra eto e. Za tokony hanampy an'ny Lovasoa ny hatrano izao. Ay ve raha amin'izay izao zany any an-trano e. Ko maninona moa raha torinao any tranonareo dia makany dia mba manampinampy azy ao fa za koa mantsy izao tsy dia misy atao fa dia hoe hijeriny misy anareo fotsiny ny tena alehako aty. Zany ve tsy hanahirana anao? Tsy misy manahirana zany ka izay sy mamandro Lovasoa ireny ary ane ka tena ny fampitondra ohatra ny mpianaka mihitsy. Ay aleo ary atorotoroko anao ny lalany. Lesako intsony ianao dia tsy nainy any. Mety zany. Mba manahoana ary izay nitokantrano lehilahy tokana kevitro any. Fa tsy hay ohatra ny lasa mieritreritra andry zareo izany foana. Misy tsy milamina ary ve any sa ahoana?
Ako moa ty sahirana izay lozandry zareo dia efa lasa sahirana tsy afaka mivoaka firy intsony mba mamangy an'ireny ankizy ireny. Tiako elinyelenina akory zareo zao fa sao dia anahirana fa ohatra misy toetra koa mantsy le rafozan'ilay zanako iny. Tsy milamina mihitsy ny saiko fa aleo andalo any amin'ny zareo ihany rahampitso dia any sady ilazandry zareo hoe manao dia metimety loatra koa ny ray. Aleo tsy antsoina amin'ny telefaonina mihitsy fa sao tahitaitra an'ilay dia kiropadropaka eo. Andeha maraina fotsiny rahampitso dia any dia sady vita fanafody fa efa tapitra koa izay ilay fanafody notenen'ny dokotera asaina hohanina mandritra ny herinandro ny sisy. Zay vaovao atiriny eny ny tsenanay eto ihany fa ny trano ipetrahana ny ova noho izay olona izay. Ka ataovy re izay mety rakizy fa ny fiainana koa ny izao tena efa mihasarotra. Mahaiza mifankatỳ sy mifandefitra tsara dia mahaiza koa manangona ianareo. Misaotra betsaka amin'iny Za mihitsy ny nahatonga ny nanapa-kevitra fa tena enjana be ilay fiainana. Arona nareo sy dada ao manao hoana. Eny tokoa miasa be nga dada sy tsy lavina fa toa ny endreriny niakatra. Ka izay mihitsy koa moa tena antondihako aty Tsy tiako atsoina telefaonina ianareo fa naleo ny vily kely sady mba mitsivika anareo koa. Nareo koa izany. Fa misy iny narineny tokoa ohatrany tsy dia metimety re raha ianareo taorindry zareo nandeha farany teo iny. Tsy haiko nareraka tany izy nanana inona fa dia mandamaka mihitsy izy eo. Avy nividy fanafody ho azy mihitsy anie za io mandalo aty aminareo io Zany ve? Dia tsy lavina rehetra zany zao miandry azy eo. Sao dia tokony hiaraka amin'eny raha hijery azy tokoa neny sady izay marina dia tsy afaka nitsidika anareo tany mihitsy fa sahirana misy an'ilay olana teo dia zao vao nifindra trano izao indray. Lovasoa sao dia mba tokony hiaraka amin'eny aloha ianao ka dia za rahampitso mandalo any aneny fa nisena koa nge tsy azo ilosany. Aza taitaitra re nareo rakizy Zao mihitsy ke no antony tsy hitsotsoko anareo amin'ny telefaoniny. Efa tsy dia maninona koa nge izy na izany azy marina fa hoe reraka izy fa nanaraka ny letiretima fanafody izy dia efa tsy dia maninona. Aleo amin'ny lady nareo makany amin'izay nareo tsy sahirana mba afaka kely nareo mivarotra foana. Fa efa tena tsy maninona tokoa ve aloha izy ao ianao koa iny io sao dia mba hananatsindry tsy maninona nefa za efa misy any ranto manampy aety any dia tsy dia tena hoe sahirana be ahoana. Efa hoe tsy maninona ho izy fa za manana reo amin'ny lady makany dia any nareo misakafo ay zay zany. Soialy tsy alafa nandalo fa misy tena zavatra olazaiko amin'lahy. Fa misy inona ty? Nandalo taty mamanay omaly. Dia ahoana hono? Za marina ilay tsy aloha tena fabaraka fa tena tsy nitsidika tany amin'ny zareo tany tsoniko. Tsy izany letsy fa manao tsy dia metimety indray ho letsy dadanay izao Mino letsy fa le aretina pahazo azy indray no miveriny io angamba. Fa inona moa ilay aretina pahazo azy lazainy lazany? Ay marina moa mbola tsy fantatra lahy. Aretim-ba vola letsy ny tena pahazo amin'ny dada. Izy iny mantsy mpisotro toaka be taloha fa taty aoriana izy tsy nisotro intsony noho io aretiny io. Manampy an'izany koa moa ty asa mandeha lavitra ity dia any amin'ny hotely ihany foana no misakafo. Dia ny mampanahy azy ao dia mety niverina nisotro indray angamba izy matoa mietsika indray io aretiny io. Mety malahelo angamba izy amin'izao le manambady izao dia mamono eritreritra any anaty fisotrosotrona indray Tsy sahany ny lazaina tamiko mantsy izany fa tonga dia fantatro fotsiny. Mety marina iny aloha izany eritreritra ilazany. Fialahy kosa angamba tsy mba mitsidika azy mivady any mihitsiko. Normalina be izany fa ela rery kosa ny letsy ny bazanany. Efa pahazo any dady eo aretiny fa haiko tsara Fa izay mivady koa aloha tao aorianany raharaha reny mbola tsy nandalo tany mihitsy Ay volana laza izay. Tany laza zany mitombona be ilay lazaiko. Ka ny olana ange le fotoana mihitsy letsy Fa nambin'izay mbola manampo trotraka koa le izay nifindra trano teo
eny efa ezaky ny andalo izay isaky ny lahady rehefa le tsy mivarotra iny raha izany. Zao ilay tsy ry zany re. Neninenina fahasahiranana dia tsy maintsy ataony mamangy ny ray aman-dreny. Nefa na izany koa aza ange tsy voatery hoe isan-kerinandro araka ny lazainy lahy teo izany. Hain'lahy ihany mantsy izao fa ny fiainana efa sarotra. Moa raha zazavavy koa manana ny ray aman-dreniny ka mety hampifanditra anareo izany hoe nen'lahy foana ny vangina. Mila miresaka tsara nareo mivady dia mila mahay mandanjalanja tsara nareo amin'izay tokony atao rehetra. Izany tokantrano izany mantsy dia tsy andraikitra ny tena hitambesaran' izany. Ka eo indrindra nareo le mila mahay mifampiresaka sy mahay mifanaraka fa eo resaka ny tena fototra mandrava ny tokantrano sasasasany. Marina mihitsy leto izany misaotra indrindra ny lahy tamin'ny torohevitra fa tena manana zoky tokoa manana ny lahy. Tsy misy tokony isaoran'ny lahy izany. Ianay ilay mampinamana ty. Way, nieny le tsy tia miantso tia. Fa aleo andray azo fetifety aloha. Raiso aloha ary. Allo nieny, ina vaovao? Izay nalaka nanta enim-bolana sy tapao-mahery kely kosa izay no nivadina sy finohery. Nandritra amin'ilay fotoana izay dia toa tsy dia nihiratra nanazava ny tokantranonay ny posaky ny tara-masoandro. Toa mitsolopolopo tsy mampahazava ny lalakombanay ny tara-pahazavana amintsika ny tokantrano any ambatsembanany ny anjara masoandro fana ny tokantranonay ny volana nyfandimo izay tsy maintsy ketrahinay. Raha ray izay mivady eo amin'ny tantena mihitsy rehefa eo ambony fandriana alohan'ny atoriny hoe mibioma mahavolana voailona sy hipetraka ho manatahaka ny olona rehetra ny tokantranonay. Na dia teo aza nefa izany rehetrarehetra izany dia tsy mbola nifizadisana fifanarahan-tsaina teo aminay mivady fa toa mitobokeny foana ny vady. Tana no iza mpambolina ray tsy manan-kety herana na no izy fivarahin'ny ray aman-dreny noho ny safidy tsy mitovy fa dia vao maika fantaty fatratra izay. Lasa toa teny faneva sy amarana ny dinika mihitsy moa no hoe vitatsika io. Lovasoa avy kely nenao vetivety misy zavatra resahako anao. Ahoana k'izay feno hery malalako Tanao tsika sinao ary sao dia mba tokony anatina mpitsabo amin'izay amin'ny tany sy akatorohevitra hoe inona ny tena ato mahatonga antsika tsy mety mahazo zaza mihitsy. Za koa raha voasakitenenao an'izah mihitsy ko izay mihitsy no mety. Za efa mba tia hananjanaka mihitsy izany. Fa iale mba misy zaza mitomany ato an-tranoko. Sa ahoana izy indre? Tena marina mihitsy le tsy izany Fa misy zavatra sakian'ny taniako Andrimarina hoe ahoana? Andrimarina ve mba mahazo ainy atsara atao an-trano rehefa le mody amin'ny tolakandro makaina ty ireny? Inona ny tianao tinina? Mahazo aina ahoana? Rehefa le mody matory aty an-trano ireny tsy mihiboka be ve atao an-trano na tsy azo ny masoandro ohatra. Izany koa mantsy ny tena ilaina be ho an'ny vehivavy hitondra rano. Ay ve ny maraina aloha tena azo ny andro ny tranontsika fa amin'ny hariva ny somary takona dia tsy misy masoandro tafiditra intsony. Fa ny vohaiko daholo ny amin'ny varavarankeliko amin'izay tafiditry ny rivotra tsara ato an-trano. Izany dia indrindra efa tsy mangatsiaka rehefa ato an-trano? Eny mangatsiaka ihany aloha indraindray fa tsy tena mangatsiaka be. Sady za koa nge manao bafony tsy dia mazaka an'ilay karo mangatsiaka. Ka io mihitsy mantsy no mahalasa ny eritreritra hoe tsy mba mihibokiboka be ato na tsy dia azo ny andro dia tsy mampahazo aina indray. Amin'ny ankapobeny aloha tsy dia misy olana ilay trano
sady mba milamina tsara ty amin'ny toandro mo ry zareo mpanofa koa mba tsotra ihany. Dia alamin tsara kiny saina dia makaina tsara rehefa le mody aty reny ry a. So mantsy mikorota-tsaina koa ry dia izay tsy mampipetraka an'ilay zaza. Zany aky a. Zany ena izay aza matahotra lafa misaka be manda mitsaina. Dia aleo koa manomboka izao tsika mizaka matory aloha fa tsy manao be resaka intsony rehefa matory amin'ny alina. Vitako dia mipetraka rehery ty raha izao no mitoika. Afaka mihitsy ny andro ka dia mandeha feritreritra foana rehefa tsy any amin'ny ratoboko lahy. Dia any amin'ilay zanako lahy tokana. Aleo resahako mangingina mihitsy angamba izy mivady raha mba mety dia mipetraka any amin'ny zareo sady mba manampy izy zareo mivarotra. Aleo raha nga izay no atao dia ito izay mba fanapakevitra zareo. Raha amiko aloha tsy misy olona n'izany fa ny hevitro feno hery izao no tsy haiko. Ianao koa tsisy olona n'izany ka sady zaranay azy neny aty dia mba manampinampina mivarotra eto fa sahirana ihany mantsy izay rehefa tsy eo lova soa. Misaotra betsaka rerak'izy a. Misaotra fa raha tsy misy ianareo angamba dia nangina rery mihitsy. Sady za raha teo koa efa vadiko boribory reo ko afaka ho aiza tsony moa e. Tsy misy an'izany vadiko boribory izany rery Hita fa zaniko. Sady iza raha teo koa no mba hifanampy raha tsy tsika. Marina izany teny lova soa izany. Ianao raha teo ataoko efa natao solondreniko. Indray aman-dreniko taoriana indra raha iny dia nafondry zareo tanteraka mihitsy fisiko. Indraindray ary aho mitendry mihitsy hoe soa mba tsy nitsodrano mifo ary zareo mahatonga ny fiainana sy lova soa ohatran'izao. Sy mba nirahona foana. Tsy misy an'izany e. Matoa izy nanatrika ny raharahana dia efa nankasitraka izy izay. Mety hoe mba sahirana fotsiny izy dia izay ngamba mahatonga anareo hoe tsy miraharary zareo. Enganeka mba ho marina izany teninao izany ary neny a. Vaovao tanjona elaela mihitsy any ianao izany tsy nandalo e. Somary sahirakirana kely dia tsy afaka nandalo matetika e. Sady soa ihany ianao fa tratrako ato manjary diniko indray. Ninona nge? Fa nga misy inona fa anga tsy afaka ampitaina aminay ny afatra raha ohatra hoe tsy afaka nandalo e. Eno mety misy raha manga angamba fa tsy fanao mihitsy ny ohatran'izao. Sady efa hitakitako amin'ny Facebook reny Izany zareo fa anabady a. Eny tsy tokony zareo raha roa no nakaty fa tokony hoe izay roa. Fa noho ny adidy maro samihafa dia zareo ka roa no nakaty. Izany ve? Mahafinaritra kosa izany a. Fotoana izao e. Izay raha moa toa mpianatra elaly tsy lasa loko. Fa dia mirary soanareo roa kely dia tongava soa ny andro malaza e. Izay izany nareo vao tapa-kevitra. Dia tongava soa araka ny teny teo lesy ny andro malaza. Tsy efa miteny izy izay rehefa matotra be ohatran'izao miresaka dia isy raha. Sy dia tongava soa re izay fotoana izay e. Misaotra betsaka zareo mba tongava nareo telo mianaka raha mety amin'io andro io fa tena andro lehibe ho ato koa io Ho avy tokoa moa izay amin'io sady aniditsika tsena mihitsy io ry fiaino hery sahoana. Nareo reto koa rakizy mampome aza matahotra ianao fa ho avy izay raha tsy misy ny sampona. Dia ho avy tokoa moa izay rehefa sainako. Aza matahotra e tonga masika any izay.
atoato aho zany maninona ohatra manofo mitovitovy izany foana zany tsy haiko hoe novely izy sa tena izy fa taitra foana ao aorian'izay tsy azoko koa izany lazaindry izany ka nofo sa tena izy ahoana nefa ndre milaza hoe taitrindry avy eo rehefa ao aorian'izay fa tsy nofo mihitsy hoe izany eny nofo en'iny izy fa andrandrao aho ohatrany hoe tena ianako izany ka mba tantarao ara hoe fa ohatrany mahaliana ange izy izany hitanao manofo an'izay zazakambana kely izay foana mahafatifaty kely zareo fa mahagagana anankiray aho endry be fa iresaka kely sika fa iza kosa miazo ny anarako izany izy zany sa ihany akia aza maika fa hofantatro foana fa iza ho ahy ianao ary aizenao izany miresaka amiko tsy mitanao izany raha izany mpidavinao eo ary tsisy eo aminao izany koa fa zao misy zavatra tiako fantatrao mba iandaviako anao mifera aloha ianao ka dia miresaka aminao ary iza kosa mifeojazakely mitomany zany zanako izany ka azagaga mikazao ny zavatra iangaviako anao asa manao izay mampatahotra ianao madama iza ho ahy ianao hitanao tato amin'ity trano mipetrahanareo ity izay mipetraka taloha tato koa no niteraka fa tsy tonga tany amin'ny trano fiterahana intsony teraka kambana amindralahary nampalahelo aho dia indray tsy azo fa indray kosa velona somatsara zany ve dia tena kaisa ilay velona somatsara izany fa tofeonjazara ihany mantsy izany eniko izany velona somatsara tokoa ndray fa saingy tsy nitomany izy ka mona izy eo mirena kely indrira hijery azy fa reo anjovitrandreo zareo izy mitomany be io dia indray mifona anaty lamba fotsy io ilay ray tsy azo farafamatro mangina mindry mbola tsy tapitra ny fitantarako tsy zaka ny saiko ny eritreritra n'ireo zanak'ireo dia lasa dala aiza zany zo ianao sy zanakao io indrizakia tsy nahandro ny andro maraina koa ry zanako raha io dia matykoa nataolo izany lantro matahotra sady malahelo mitrehitra an'izany zao femery etoko misy zavatra iangaviako aminao tsisy malala izany tantara izany efa tsy ianao sy nypomponyity trano ity ka mba hafarako ianao nalevondry zareo ambadiky ny trano ao ireo zanak'ireo ambadiky ny trano hoana ao akaiky n'ireo akodreo ve ka zao mba fangatako aminao raha sitraka ao azo vady eo ambonin'ny tany ingevelandry zareo fa raha mitsanina amin'izao dia izy ny alika ao ry zareo tena tsy vitako izany madama matahotra asa matahotra tsisy ahity izany ianao ataovy izay dia mba amby 12 ray sasarala tahaka izao ny anatanterahanario azy raha vitanao izay fangatako izay dia tsy hanelingelina anareo intsony ary misy fanomezana tsy hampozina ho azonareo vady amin'ny fotoana tsy hampozinareo aiza ve ka isan-kalina soa dia manofo ratsy foana miasa saina loatra angamba izy amin'le tsy mety mahazo zaza dia
Izay mahatonga azy tsy mitombo-tsaina mihitsy. Jereo ange ty poziny fa tena asatra be ry e. Efa ela be anka ianao ny taitra teo. Efa ela ka. Ahoana? Natory tsara? Nanofo ratsy be indray sa le tsy alina. Aisa aloha neny teo e. Efa ela be izy ny taitra dia tonga dia lasa nakany an-tsena fa anenjika mpanatitra mofo maraina hono izy. Fa tantarao amin'izay raha aloha le nofon-ry alina. Le nofiarany rehefa maraina ohatran'izao dia tsisy daty toko mihitsy. Fa le izy nofo ratsy fotsiny. Malala. Mila mandamintsaina ho an'ry. Dia aza mora kivy izany fa tsika nge ho efa mitsabo teny e. Aza matahotra indri fa tsy maintsy mahazo zazintsika. Fantatro mantsy fa izany tsy mampitombo-tsaina andry dia izay no mahatonga andry manofo foana amin'ny alina. Izany lovasoa tsy mikorotan-tsaina araka an'izany teny moa izany mihitsy e. Fa le nofo mihitsy no tonga ho azy amiko rehefa alina ny andro. Reraka loatra ianao e. Fa izao aleo izay sineny ihany aloha no makeny atsena io dia ianao aloha makaina tsara ato an-trano. Maninona? Aleo azy izay sineny no makeny atsena dia ianao makaina tsara ato an-trano. Zandray aloha lovasoa tsy hijanona rera ato an-trano ato izany a. Mba marina mafy. Malala. Fa inona ary ny atahorandry mijanona rery ato an-trano ato e? Tsy misy manaikitra andry izany ato. Izao mety. Aleo mihitsy ianao no mijanona mampiripirina ato fa za tonga dia nampeneny sy rato mivarotra. Dia rehefa vita izay ataonao ato izay izay ianao vao makeny tsena. Ndry tiky tena be zizo mihitsy ka. Eny e, rehefa izay raha mifantatry ndry fa mety aleo andeha amin'izay fa atoandro ety ihany koa mantsy ny andro. Miomana ange anary ndry dia mandehana. Hidina any ambanivohitra araka izy rapitso miantso ny tany hoe efa manompoka hono ny vokatra dia sahirana be sy dadabe ihany. Mety mihitsy izany ka. Anko ianao sady mba maka-rivotra kely sady manaridi e. Aizany dia eto tseny eto foana ve. Tsy manino izany reneny vitanay koa ny eto. Eny ka sady mety haritraritra koa ange any. Sao dia gaga nareo. Ataovy aloha izay mety ihany e. Dia mampamainga andro bebe sy dadabe ihany. Amin'ny fety io izay mivady midina kely ihany. Izay tokoa aloha mbola tsy tany mihitsy fa izay e, midina any izay. Marina voaray ny afatra araka izy aza manao vizana be ry feno hery eny ry tsara reny tenin'ny dokotera reny Eny rery neny Ahoana ilay sarona vasoa? Inona ilay resaka tiany laho resahana amiko izany? Zao noho izy ry tanjona. Ialahy moa le tsy efa niraisiko toy ny zoky ihany dia mba zaraiko amin'ny lahy ihany sao mba misy azo lahy hanampiana. Tantarao ilay izy fa raha misy azoko hanampiana ny lahy ve tsy hanampy Tato ato izay ho dia manofo ratsy foana ilay vadiko e. Sady mahagaga dia amin'ilay raha mitovy foana izy manao an'izay. Sady tena matahotra izy no miantso vonjeo mihitsy amin'ilay nofy. Efa tsy misy miafina amin'ny lahy ihany moa ty izay mivady tsy mety mahazo zazy ty letsy. Za mively ty. Fa ny vadiny lahy koa aloha sao dia miasa saina nareraka be loatra Ie, ka zara nge letsy efa mieritreritra an'izany koa e. Fa efa teneniko sy ampahereziko foana izy hoe amin'izao tsika mitsabo teny izao dia mila mandamintsaina tsara ndry ary tsy mahazo manao reraka be fa sao izany mahatonga antsika tsy mety mahazo zaza mihitsy. Marina mihitsy ilay izany. Tena saripady mantsy ny vehivavy amin'ilay voka voalohany io. Izany anie no mahatonga ny vehivavy antsoina hoe mitondra rano rehefa ilay vao mitsaika kely iny. Alaina amin'izay fiantso azy izay mihitsy ilay hoe mitondra rano. Tandrovana be mihitsy ilay rano sao verina maloto. Enjana koa izany fanazavana lahy izany ka. Hita mihitsy ialahy hoe aleo tsy tohizako fa efa hailany tiako teneniny. Tsy adala ny letsy ny tolo e. Ny aza ny zavatra rehetra misy dikany tolo fa tsy mandehandeha ho azy ohatran'izany. Marina aloha izany e. Fa
tena mahalaza an'izay koa dia ity e. Inona ty? Italahy omaly maraina masendra zarery ny tao an-trano fa izy mianaka efa lasa tany an-tsena daholo. Misy ankizy vavy kely izay zanak'ilay tompon-tranonay io. Dia ahoana ty? Aila moa mahazaza azy izy dia ampiresahako izy dia miresaka. Moa izy raha teo koa tena sarika kely izay ka tantarainy daholo izay azony tantaraina rehefa sendra ao an-tokotany eo izay. Aza be safary aloha ialahy fa tonga dia izay resaka resahany. Ka nisy mpanofa trano izany hono lesy tao taloha. Bevoka olona ilay ramatoa tamin'izany. Alina ny andro tamin'izay dia ry zareo raha teo koa tsy misy olona hafa nanampy mihitsy dia zareo tompon-trano nanampy andro zareo hitondra an'ilay ramatoa hoe hiteraka eny amin'ny hopitaly. Rehefa avy namoa andro zareo teo moa ilay rangahavadiny hoe hitondra azy dia niteny ilay ramatoa bevoka hoe aleo za eto ihany no hiteraka fivakaiky ity ka tsy tanako intsony raha mbola eny amin'ny hopitaly. Vao vita hono izay tenin'ny ramatoa izay dia tonga dia nanena izy dia latsaka ilay zazakely. Kambana hono letsy ilay izy fa ndray velona soma tsara fa ndray tsy azo. Dia ilay ray velona tsy nitomany mihitsy fa hoana angamba sady tsy mety hinono amin'ny reniny. Tsy naharitra ela tao aorianan'izay dia maty koa ilay zazaray. Zany vela izy mba mampalahelo koa ilay tsy izany tantara izany. Eny dia toy izao hoe tapaka teo moa fitantaran'ilay ankizy io fa ohatrany natsony mamana izy dia lasa. Eny janalesy izany. Ka eo mihitsy ilay mahatalanjona letsy e. Fa ahoana ty? So misy ifandraisany amin'izay letsy ty feno hery manonofo lava tsy akitsaniny isak'alina ity e. Ka ny olana resy dia izao ilay nofo mivadiny lahy tsy mety tadidina dia izay no tsy alalana azy hoe misy fandraisany ve izany sa tsy? Ka izay mihitsy angely tsy mampiasa ny say koa e. Dia mbola tsy sako tantaraina aminy izany fa so hiasa saina amin'izany eo izy ka atahotra dia alahirana be eo. Nofo letsy aloha amin'ny ankapobeny dia misy karazany anankiroa. Izay aloha ny fahafantarako azy na izy vokatry ny tsy fahampiana calcium sy magnesium torimaso dia reraka, na koa tena nofo mihitsy ilay izy. Ary ilay nofon'iny dia tena misy dikany tokoa. Ilay nofo tsirairay mantsy manana ny heviny daholo. Dia ahoana izany no atao raha araka ny hevitra lahy ka? Za mahita hoe aleo tantaraina ny vadiny lahina aloha ilay resaka atao so mba izay no atadiavany an'ilay nofy. Mila fantatra mantsy izay nofon'izay fa izay ihany izao no tena lalana ny heviny sy ny dikany. Ary ohatry ny mety izany fa ny tena atahorako ankeletsy dia so hivara-honontsany eo iny tantarana an'izany e. Tamin'ilay izy avy nanofo iny ary ankeletsy dia tsy mety hijanona irery eo an-trano intsony izy e. Ka tsy misy afa-tsy izay ihany resy ny dingana lalantsika ny marina. Ataovy aloha izay dia ho hiteo ny toyany. Aleo ara lesy aloha tantaraiko azy izay dia hiteo indray aloha. Dia izany voalazako anao rehetra izany ary feno hery ny resaka tamin'ilay ianao ny dongy tsy nety hijanona rery tao an-trano iny e. Izany ve? Dia ahoana ny toyany? Kefa hoe natsolin'ilay mamana izy dia tapaka ilay resaka aiko. Ary milamina aloha ianao fa inona ary ty tahitahika be ty. Ka za koa ary ange hoa tena gaga ny tantarany an'izany e. Fa hono marina aloha ahy e. So mba misy ifandraisany amin'izany ilay nofonao matetika isak'alina ireny. Ndraso hoe ohatra ny misy ifandraisany marina ny lova so e. Izany milamina aloha ndry dia tady tio tsara dia mba tantarao amiko e. Dia avy eto akaiko eto. Zazakambana. Ie, tena izay vao tadidiko daholo ilay lova soa. Ie, tadidiko. Dia mitoniera aloha ianao dia tantarao amiko milamina e. Tantarao amin'ny atsiporiany fa efa eto ahiaranao fa tsy misy tokony mampatahotra anao izany intsony eo. Tena misy ifandraisany amin'ilay nofo letsy ilay
resaka ny tantaraiko an'lahy iny a. Zany ve ty lalanay zany? Na za koa aza lesy nge tena mba talanjo ny tantarany fenoery an'le izy. Raha azoko tsara ny letsy zany dia dionofo iny tian'ilay ramatoa ampitaina ny hafandrehetra. Ny olona nangeletsy dia izao e. Fenoery eo amin'izao lasa tsy mety hijanona rery ao an-trano ao intsony. Mijaly lesy izy fa dia ferinaina lavo izao foana. Dia taoriana ny nafantarany marina ve dia mbola manofo tahaka ny mahazatra ihany ny sahony. Ay tokoa mbola tsy nolazaiko an'lahy. Nandeha tany amin'ilay mpitsaboana angely lesy izay omaly dia voatery tsy maintsy nampiana fampatoriana angely fanafody fenoery amin'izao e. Mikorontana be hono ny torimasony dia tsy maintsy nasiana an'izay aloha. So dia mba tsy mety letsy zany ry Lovasoa. So mba ahitana olana hafa indray ary zany. Ka tena tsy hitako angeletsy izay hevitra e. Tamin'ny andro voalohany nahafantaranay an'izany rehetrarehetra izany dia tsy nahita toro mihitsy izy na indray mpimaso ary. Zary moa tsy avelan'ny atory koa fa hoe matahotra hono izy. Fa vao manomboka nasiany mpitsabo fampatoriana ny fanafodiny dia izay izy vao matory ara-dalàna. Fa amin'ilay ora mahazatra efa nilazaiko tamin'ilay iny dia ohatra amin'ny deliry izany foana izy. Tena mila veverana maika letsy zany zavatra zany ry Lovasoa ka. So dia hitatra zavatra hafa eko. Ka tena tsy hitako angeletsy atao e. Mahita hevitra letsy aho. Tsy haiko na mety amin'ny lanina tsy aloha. Ka lazao ary aloha letsy e. Za koa nge tena efa mila hovaky mihitsy ny lohako letsy e. Rehefa nandinika kiza fenoery dia aleo aloha ndry tsy mahatory atsy mihitsy fa tena ny mahafahasalamandry izao raha mitohitohy a. Moa ty fampatoriana lava ho an'ny ry ty koa atahorako hiteraka aretina hafa eo indray. Lovasoa dia aiza izany tadiavinao atory ka efa hainao ihany ny tsy hitiavan-dray aman-dreny koa tsika. Za koa tsy malala tsy tiana fa tsy tarainana amin'ny zareo any ka. Ka za nge tsy miteny hoe andry no atory e. Sady za moa milaza ny hevitra dia tapahandry sahady. Ka aiza ary any tadiavinao atory e? Rehefa nandinika dia aleo alahy matsara ireo fitoerany entanao atsehan'ireo a. Dia miara-matory amin'ny rano aloha ndry mandra-pa. Dia ianao zany tsy araka tory amiko. Dia inao koa zany mampivaditsika. Sao dia mba hevitra taivanao kosa zany Lovasoa ka. Tsy vahaolana maharitra ngeka izy zany fa mandra-pahitantsika trano hipetrahana fotsiny e. Tsy maintsy miala ato tsika fa tena tsy mety amin'ny fahasalamandry izao. Tsika mantsy tsy ahita trano zao dia n'izao. Eny e, ohatra ny mety any aloha zany hevitra lahy zany. Fa manina nefa raha tonga dia miaraka ty daholo tsika raha zany. Malala, dia tsy asiana olona zany ny trano ka tsy ho foany eto ve ny etantsika. Tsy indringa reny resaka mandeha amin'ny faritra misy atsika ireny foana hoe misy vakotrano foana. Ekeo moa izany malala fa tsy haharitra ingeo aho zany fa mandra-pahita trano hipetrahantsika fotsiny e. Sady ranto ange ho namanao fa tsy hoe ianao rery akory no ato e. Eny azy e. Tonga ty any letsy alary tanjona dia mba ararotiko kely aloha hanampy andamindamy an'ireto entana be dia be reto a. Fenoery sy ranto mantsy mivarotra azy dia tsy maintsy za no miady rereto. Zara koa aza letsy elahy mba makaty aloha ka. Tsy manina letsy zany a. Ary zay vao niditra tao anatin'ity fitoerana entana lisany ity a. Ary tena mety mihitsy any tsena fa tena betsaka izany entana miangona ato zany. Aiza letsy no dia hoe mety fa izay kely ananany eo no avadibadika aloha e. Moa ain'ilay ihany koa fa raha atao kelikely ny entana dia lany andro mivezivezy fotsiny maka entana. Ny fireny efa etsy andaniny efa mitombo dia tsy aleo ve tonga dia atao betsaka e. Marina aloha izay e. Fa raha voalamy matsara ny lesy ireo entan'ireo na ato aza niny nareo mivady mipetraka tsy hitako izay olana e. Tsy mety letsy zany a. Dia ny entana any an-trano zany atao aiza hozy alaka. Dia ranto koa aiza.
Ny mpivady mantsy ain'ilay ihany koa fa mba misy tsy ambaratelo kely sa tsy ohatran'izany ny elisany. Fa ny vadany lahy ve izany dia tsy aloatra an'izao foana. Fa olana vonjimaka ihany le tsy aloha tia. Fa rehefa nandinika izay mivady dia hitady trano afo izay fa tena lasa mijaly le tsy izy. Gaga mantsy lesika. Fa izay mihitsy lesy ny tena mety aho. Aleo mitady trano hafa dia mbola tsy miteraka zavatra be dia be. Dia mba atao vianatra ny sisa izao e. Tsy azoko. Finina le tsy le atao anatra fa tsy azoko izany ambaralahy izany. Ny tantara hatramin'izao fa tena mbola tsy matotra mitsirety fa hitany pitiavana fotsiny dia lasa ny vady. Tsy fantatro zareo mihitsy ny fombafomba atao rehefa hitady trano izany. Aize, tao variana be la fa tsy valila akory ny fanontaniako e. Izao le tsy ny tiako tenenina. Amin'ny sisa rehefa hitady trano faina dia mba adidina tsara izay tantarany sy izay antony mampiala an'ilay olona teo aloha fa tena zava-dehibe tokoa izay. Izay aloha tena tsy nanao an'izay mihitsy tamin'io trano fa hita tamin'ny Facebook dia jerena dia rehefa net dia tonga dia findro izay. Izay raha teo koa efa maika. Namaka takan'inona kosa zareo aloha aleo fantarina ihany fa tena mampidi-doza. Misy aza ny trano ahitana lolo masiaka ireny mihitsy fa so ihany fa mba tsy dia izay aloha nitranga amin'ny risana io. Fangaly ity tena misy marina izany lolo sy matoto izany. Ohatray, ay ve lahy tsy mino fisiny izany? Raha tena dinihako ary anie tsy misy karazana lolo ihany mampanofo ny vadan'ilay io isan-kalile. Ataovy matotra kosa letsika. Fa lolo ahoana? Raha izany ve le tsy mifantatro feno hery tsy ho voamaika loza. Rehefa tena midinihako daholo dia nitantarainy lahy ireny dia ren'ilay kampany tonga manaroka ny vadan'ilay io isaky ny alina. Izay no mahatonga azy hoe amin'ny lera mitovy foana ny vadan'ilay manofy. Sa raha tsy diso tena tamin'ny ora niterahan'ilay raha matoto ao an-trano mihitsy iny. Roatro mitombony izany lazay lazany dia ahoana le tsy izany tsy mahatsikaritra ninona fa maninona le vadiko ihany ny ataony an'izany e. Izany mihitsy le isika. Misy ny olona tia misehoany dia misy ny tsy sehoany. Fa janony aloha izany resaka izany fa izay tamin'ny manatona izay feno hery ka so enina eo Vita ve izy ato e tolosanareo miresaka fotsiny? Efa vita ka. Efa voalamina daholo ny entana fa andrafitra ny tsy fandriana itsy sisa izay dia vita tanteraka. Za angamba ry izy roa andeha amin'izay fa mba efa nahavita an'izay vitako kosa ka. Tena misotra betsaka tanjona. Sahirana izay raha ohatra ka tsy nisy ianao nanampianay teo. Misaotra le tsy tamin'ny fanampiana fa tena nilaina be mihitsy raha tamin'ilay mibatabata teo Fa mijanona aloha le tsy misakafo fa aiza koa dia andeha amin'izao fotsiny lahy. Aleo zokony ao aoriana ry izy roa fa tsy maninona. Tsy misy isaoranareo re izany fa sika ane hatramin'izay efa ny fanampy foana. Aleo aloha ilana andreto fanafody rehetra toy amin'izay fa efa valo sady. Zay dia mba hiantso kely any lova soa koa aloha mantsy fandriana amin'izay fa ohatra ny rerateraka koa aza. Fenera eo. Fa isako izany miantsona izany. Ihany e. Dia tena tsy nirara indry mihitsy ve kely resaka nyresahako andry. Efa kely angesisa ho aky dia hipotra ilay zanako fa mba tsy ndry vato hitoerana misy andry zareo io. Mba miangavy andry moa akia. Miangavy moa e. Raha vita andry any ho azy dia tsy hanelingelina andry intsony ahy e. Ay, mbola ianao indray ka matahotra ny ahy e. Aza matahotra moka efa tsy haninona andry Sara ny ampanareo mivady. Raha vita andry izay dia omeko fanomezana lehibe avy aty amiko nareo mivady. Tena mofona fa tsy vitako iray ho azy izany. Aza matahotra fa tsy isy ahita nareo raha nao an'izany e. Tena hoe ny vadin-dreo dia miaraka nareo. Mba avitao moa ankizy izay fa tsy andry ampiadanana mihitsy ange fanako raha tsy vitanareo izany e.
Izay aloha fa lasa dia tsy verina intsony hoe raha vitanareo izay. Veloma. Andraso aloha dia matahotra reto a. Inona atao fa izay ny nanafahany atany alina. Tsy hitako sy atao. Ay ve indray mbola nanofondray alina ao naretsy ny atao amin'izany ry tanjona. Tena tsy hitako intsony ange izay hevitra e. Milaminina aloha nareo mivady fa inona ary ty? Milaminina aloha fa nampy anareo a. Zao no andeha atao. Ahoana? Ahoana letsy? Mangina aloha ry feno hery fa soarary eo ndry a. Aza matahotra fa tsy maintsy mitady vahaolana isika. Zao a. Tanterao aloha izy roa ifangatana io. Tsy misy afa-tsy izay ihany aloha ny vahaolana. Ianao ihany mantsy ry feno hery no azo nisehoany dia ianao no nafarany. Aza matahotra fa tsy hanao ninina nareo izany izy raha ny fitantaranao azy teo. Nareo mivady no niangaviana dia aleo nareo mivady ihany manatanteraka an'izany. Izay mihitsy aloha ny teneniny. Fanahy izany aza tanjona. Ka matahotra ihany ny tena maha-olombelona. Hita ho ako. Hitanay taiza moa letsy izany hoe fanahy miresaka sy manafatra izany. Matanjaha etsy dia mijoro fa ela no andry ankino ny vadin'ilay io a. Izaho tsy afaka manatanteraka an'ilay hafa ny miaraka aminareo mivady fa nareo efa nafarany. Aza mananefa nareo fa eto foana hanampy anareo. Aza mino fa vitanareo amin'ny atsakany sy andavany izany hafan'izany e. Sady nareo koa ne olona afaka nampy azy. Mino aho faharovany nareo. Matola tsy ho vadin'ilay io mbola tsy natao ninonina hatramin'izay dia tsy haninona nareo izy a. Matoky. Misaotra letsy afa-paherezana sy mitoro-hevitra fa tena manome hery be mihitsy izany teny lazany a. Dia izao a. Dia aza matahotra indry ry feno hery fa eto a. Tsy maintsy vitantsika io hafan'io fa izay ihany no antoka ampiala-ndry amin'izao fijaliana isan-kalina izao. Sady indry ve tsy efa te hatory am-pilaminana amin'izay e? Misaotra letsy a. Aleo fa tambatra ny eritsaiko dia hitanterahasika ny hafany. Ka tena efa te ampilaminana tsisy manelingela ka. Dia aza miandrela rehefa raha azo atao dia ny horiva ihany tanterahana. Miraso anareo a. Dia aza manafa manohana anareo foana. Vitanareo re io e. Dia rehefa eo am-panatanterahana azy retsy lahy dia teneno izy hoe aza manelingelina anay intsony ianao. Dia engane hoe andeha-be-danana amin'izay ny fanahinao hoe. Dia mba tsy ho forano izay hoe hiadana sy ho finaritra tsisy anelingelina intsony. Vitsy izay mivavaka fa miomandry. Efa manakaiky ny ora dia manaova mafana fa andehantsika. Efa vonana izy a. Aka ny toritra mazavazava fampiasantsika iny a dia ndao. Iny angaty sao adino a. Efa najango tao ambadika ny trano efa trano maly ariva iny ka. Ka andao ara andeha amin'izay tsika e. Ay, voay ilay trano e. Moramora ihany aloha fa soso dia misy maheno tsika ka. Voamoramora amin'izay ary ianao dia averiko hidiana moramora amin'izay ny trano e. Mangatsiaka kosa ny hita tokotany aty izany. Lily angata soso dia adino e. Izay nge tsika dia tonga e. Tsolofo tsara amin'izay ary. Aiza ho aiza moa le faritra misy an'ilay izy. Efa somary efa nifaritako ihany mantsy tia maly ariva mba tsy hanahirana ny hijerena azy. Ianarenao fa soa misy maheno dia ho hitany olona eto antsika e. Eto aty amin'izay ary ny torisiana ataoko eto amin'ny vavy eto dia ampio kely amin'izay hibata ady vato toy eto fa mavesatra ihany ity ka tsy ho zakako rery a. Manisa telo aho dia miara-mibata tsika. Isa, roa, telo, alefasa. Mavesatra ka.
Mavesatra izy izany. Mavesatra soa. eny vato be koa ve moa soa avesatra azao koa io tsy ho voaheliny eliko izany intsony. Alora aloha lazaiko eto amin'izay le teny tanjona ho tenenina dia andeha amin'izay tsika. Alefa sonozay tena fa tena mangatsika kosa ny andro ina amin'izay aloha ianao vita somatsara izay ny afatra ao dia mba miangava re aza helingelenina ntsony izay mivady fa mijaly. Tsara le venana tsara eo ny zanakao dia mandriam-pihetanana amin'izay ny fanahanao. Andao andeha amin'izay ary raha tsy manako lazaina amin'intsony ianao. Matahotra lova soa. Andao andeha amin'izay ka efa ampy daholo izay voalaza amin'izay. Vita somatsara lesy le afatra navelan'ny mamankambana. Tsara kosa lesy izany ka minao amin'izay aho izany fa ilamina amin'izay naroro kely. Enganery tanjona. Fa ny maraina an'iny koa angely izy dia tafaresaka tamin'ilay tompotrano to izay Izany velity fa angaha inonareo alina sa hony? Tsy haiko letsy na fifandrofian-javatra na hoana fa tonga dia ry zareo tompotrano mivady mihitsy no nakao aminay vao maraina. Zaho koa reny efa nieritreritra n'izany hoe inony angamba izay alina. Izay no nahatonga an'zareo hoe tonga vao maraina tao aminay. Dia inona izany no hatondehan'zareo vao maraina raha izany? Ny tantaran'ny zava-misy tao amin'io trano sy nampialandro mamankambana tao ry zareo tena mampalahelo letsy ny tantaran'izy ireo Mba tantara hoe letsy fa tena mahaliana ahy izany. Tao aorianan'ireny zava-nitranga ireny letsy dia lasa daly mamankambana. Niezaka nitsabo azy ihany ny vadiny fa tsy nahita boka intsony izany vokatr'ireny donan-tsainana azo azy ireny. Volana vitsivitsy tao aorianan'izay dia maty mamankambana. Onjo-onjon-dranga vadiny rery sisa moa ny fiainany ka nanapa-kevitra io vadiny io fa hidina any ambanivohitra dia tsy nisy mipetraka intsony tao amin'io trano. Izany ve letsy ny tena tantara? Hainy izany sady mampalahelo nahazo azy ny vady. Ngao izy ianao tsy latsaka mihitsy ny ranomasoko teo ampitantaran'zareo an'izany. Misy miantso izany finday ako izany. Io hery feno hery mba omeo aho hoe azafady. Allô? Izy indrindra tompoko? Misaotra indrindra tompoko? Oe! Avitra iantsika ry feno hery Fa misy inona letsy? Tao falifaly be elahy. Andro tonga dia lazao fa za mampitaitaina eo ka. Eno fa misy inona tokoa letsy ry lova soa? Voaray amin'le asa nosy be Elvila hony Izany ve letsy andray faly be koa. Arabaina letsy izany andeko mpakelatra izany naroro keliko. Misaotra letsy tsy maintsy mandeha letsy izay mivady fa mba tsara io aso io moa. Izay koa tao aorianan'ireny zava-nitranga ireny dia tsy te hijanona eto intsony Soavaty izany nary mivady mirary soa anareo dia mahazo hoany izay irina. Eritoana sady letsy izay ny findrahantsika tatsika. Tamana sady amin'izay mbola miampy fanomezana roba avy any amin'ny mamankambana. Za koa letsy malala tena faly be mihitsy Antsona ny zanako dady tsy andoko sahady letsy izany izay lehibe andreto zanatsika kambana mianadary eto indro miteraka fotsiny ankentsika eritserira zao no mitoy dia vita ny sokola Asa mampimey koa ianao ka raha tsinako fa tena mitovy tsisy anavana azy mihitsy aloha izy dareto hita ho akiko fa zany eo ihany fa ahoana moa le teny fanevantsika ary malala vitatsika io eny betsaka ireny sehatra ny lalovantsika ireny fa tsy narava ny fifankatiavantsika sy nahakivy antsika izany vomi ary toy ny nanamafy ny fitiavantsika
lesona goavana be ho raisitsika amin'ny fiainana ankireny ah. Fa soa ihany aloha fa nisy ny afatro maman-kambana fa raha tsy zany tsika tsy nahazo amin'reto kambana kely mahafatifata reto ah. Orange eo anilanao. Nanotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Hafatro maman-kambana. Nosoratany Airtox. Lila, Christophe Biarmanana, Clara, Arlifa, Olravaka no nanome aina ny tantara. Nadia Feu sy Nana Totosa miafy. Hafatro maman-kambana.